Ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratany Razanabary vao ny lalao Joséphine no atolotra ny Roméo. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fitiavan-dobo. Ireto avy ireo hanome aina ny tantara: Vantsoa, Ange, Vola, Lanto, Liva, miaraka amin'ilay Fahy, Sinaizy, Rakoto, Renaud, Marseille ary Armba. Tovirazana mamonjy ny nandray feo Anjaririva ny nanatsikosy. Tsy tovy izany tazako mandalo ire izany. Tena izy mihitsy andraso aloha atsokelo ry renina. Tovo tovo ha jery jery ve io Za ihany lisy oadra elaela zany a lahy zao no tena tsy hita mihitsy. ay za kosa fa hoana taiza foana lahy mipetra aloha mipetra fa tena elahy mihitsy zao no tadiavina. oay manao any ianao mademoiselle? Manao any ianao tompoko? Dray azafady lisy izy no irenina fofombadiko. ay izy kosa ry renina le tovony resahako anao namako efa ela be. Fala mahafantatra anao raha matokely ireny. Dia za koa toraka izany andre matotovo. Kosa angamba le aloha tonga to ato hoe tovy sy renina fotsiny dia vita tsy misy mihafahafa izany sa hoana izy nareo? Tsy maninona zao aloha aloha iara iala etahita aminay aloha fa efa tonga nasesiky ny razana ihany le sy alako. Vao maly mihitsy azo miteny tamin'ny renina hoe ahoana ary zao ny fomba ahitana ny tovo zany ve? Lahy mantsy to mifindrafindra trano fola sady ny toeram-piasahany lavaovao koa tsy mbola hitako mihitsy hatramin'izao. Sady tsy dia mipetraka eto toerana aloha zao ay vezivezy be ihany le asako. Vao efatr'andro anie izay natongavako aty Tomasina aty. ay ve Niasa tany foana roa volana izay tsy nahitany lahy. tsy hita moa le sy samy variana amin'le fivelomana daholo dia mila tsy hifankahita ntsony ka zao le surtout zao ny antony tadiavako an'lahy. Inona ty? Ho atao amin'ny volana ambony iny ny raharahana sy renina lesy. Mariazy? Soratra somary azy. Oay tena tsara kosa raha izany. Ka ialahy mihitsy mba tiako anao vavolombelona avy amiko izany. Izay no ilako ny lahy mafy. Tena tsy maintsy tonga mihitsy ialahy ka ataovy ny programa meloa fa hoe tsy ho afaka indray avy eo. Eny vao mahafaly sy mahafinaritra aloha izany dia iengany ho totosa soma tsara ny raharaha. Dia misaotra ny lahy lesy dia mba manarany dianay koa. Misaotra zao omela fotsiny aloha ny daty dia rovina marina le izy amin'ny fahavalony 18 juillet izy iny. 18 juillet izy. ay efa rehako izay ka andraso aloha soratako atao anaty azan-da mihitsy aloha eny efa mbola ho avy any ny taratasy fanasana fa fampimanana fotsiny leny. eny lesy tsy maintsy tonga fa aza matahotra lahy raha lahako zao kosa ve no anambady tsy ho avy. Za mantsy mba gaga hoe eny fa ahoana letsy ahoana indray ty ary lahy ty zao mba ahoany ny amin'inona moa no tia lahy olazaina raha no mba niasa ho zay voalazako any lahy zay vao tety daholo mivaza tany efatra. Tsy zay mihitsy lesy ny tiako lazaina fa aza rirariran'ny lahy ny resaka. Ohatray ny momba ninona indray ty ka ny fanambadiana zao nresany fangalana koa nareo sa mbola tsy amin'izany aloha aleo zokony andeha ny loko ny zokony ihany ny zokony ihany zay mihitsy. tsara zany dia volana ihany sa volana le tovavy ny tatarainy latany hoe le tany Tsirabe. ay moa tsy niona ntsona eny zay siny ifeno no anaran'le tovavy miaraka amiko zao olo tia ary mbola mianatra izy. Tiana gaga ny lany ray fa hoana fangatsy hoe volana fa hafa indray ka zany no izy ataoko ahoana ary raha zay fitantarany lany fitiavany lahy zay sady tsy nahatoriany lahandro maromaro ve. Tena marina le zany le reniny saika lasakon'olo mihitsy le daly io aza mirediredy eo le sy alava ka marina le zany tsy nanaiky mihitsy izy fa hoe andiverina no zay rolahy tady amin'ny volana dia ety niakatra ty an-tanina fa anambady azy izy niandry aka niandry lasa izy niverina rery tany ngamba dia zao izy tsy te araka amiko ngamba le tany. tena tsy tavaverina tany mihitsy ary ty tamin'iny angamo tsy nepitsy ny resahako tamin'ny lahy iny dia fa nalefa ny tale ho any Majunga
dia adiny latateraka teo volana ary efa voasolo ny lasady tena tsy mampinona izy Zay angamba lesy no anjaranay. fa tena kanto tokoa nga zany feno zany no natakano lazy volana tsara ny misy volana naseho ny lahy tamin'ny sary iny marina mafy tena tsaza mahity tsara mihitsy No hoe kanto angamba mitovitovy ihany izy mirahavavy. Sala mihitsy azy. Andraso ange fa mbola ho hitan'ilay ihany moa izy. ka zay mihitsy maninona moa raha mba ho entin'ny lahy eto izy de miona kely io tsika efatra menadamy sapotsy zao mba mifankalaly eny tokoa isika selahy mantsy zao de efa tonompirahalahy izy roa vavy amin'izay tsy maintsy mba ampifankalalana koa so mifandona eny an-dalana eny ka hiady mifandringo volo aizandray karaha tsinona ko Eny tsy manina raha zay ny tian'lahy. Nahoana moa? ka eny de raha tsy manahirana aloha atao mirotolakanto eny ahoana mety zay Mety ka. Ao tsara. raikitra zany ary Fa ohatran'ny angadadalana ary izy roa. Mbola misy fotoana vonjeko mantsy. Tsy mandao korana akory fa tsy manina re tsy manina amin'ny sabotsy zany e. Zay leky e. mandra-peo eny nary re velo Zay fa lasa veloma daholo. eo fomba tsotsotra kosa le namanao a izy aloha de zay namanatry ny fahazaza reny no zay na solo ny ray tapotsy nananany zay rolahy moa samy lahatokana raha ty fa izy efa kamboty raisy reny de tsy manana avana eto Antananarivo koa ve to tsy hitako zay avana eto raha ny filazany any atsiro manidy any milazay misy fianakaviany lavitra fa amin'ireny sady tsy mahalala azy akory ny ray ny aza ane tsy fantany mampalahelo koa zany ary ohatry ny hafahafa bengy izy tamin'olo le nanontany an'le volana teo mahagaga any fitantarany feonany tamin'izay zazavavy zay zany ve nefa de lazainy fa tsy raikitra indray ny amin'ny zareo ka hoe tsy tafaverina tantsony izy ko eny nefa de hafahafa mihitsy le fankahitany zareo na izara ry renina mba lasa saina fa hafahafahoana koa e tsy haiko mihitsy manazava azy aminao mba tantara ho amiko hoe zany fijery fa mba tiako henona koa ne eto ve ary mitantara azy aminao roviana voafity zany marina tsy aleto ny andro ka andao ary andeha de ny andalana e andao ary de ny tsara fa veriko tsara aminao le izy ny ray arivo zay ara asa na andro zomanga ambany izy iny tany Atsirabe tovo efa tiany andeha ody izy tamin'izay avy nanao iraka maika ho tonga ny androtry ny any aty Antananarivo tiany an-dalana nefa de zao ny zavatra nitranga Tena tsy tonga any Antananarivo raha tsy misasak'alina raha izao ny fandehany. Fotaka tsy omty. Tsy maintsy voatery mandeha milamina ihany aloha. Mba nitsahatra ihany ary le orana ny vatravatra be teoko. Ary eo ka aloha fa ohatra ny misy lala mahitsy tazako itsy aloha itsy. Sady toa azo ny fiara andehanana tsara ihany. Aleo hidineo ah. Way, losy ty favaka ny kodiarana marina. Nana tena no tonga loko nanjo, vao maika taraiky. Tena taraiky. Sady tena tiako daoda be aty indray. Inona moa fa de tsy maintsy manoro ny kodiarana aloha zany ty. So ihany fa daholo ny fiasana ilaina. Ny andro ty efa maizina sahady. Ary azy ary le torsa ty. Sahirana de sahirana ny fahitako anao zany tovolahy. Ohatray. Andray zany aterako moa. Azafady raha nanaitra anao. Fa izy ianao ary avy aiza? Simba nga ny fiara. Vaky ny pneu. Zany fa nga mbola ody lavitra zany zato izy. Manantena an'io tonga any Antananarivo voalohany amin'ny 10 alina farafaratsiny. Indrindra moa raha tsy misy ny sampona. Saingy nisy ny sampona. Atao tsemboka be ianao zany. Sady ohatry ny variana be mahita.
apetrao aloha ny fiasana ary dia andahoandro izao ty an-trano misy fanalana hetaheta ao azo roso anao fa hono hoa aiza ianao no mipetraka atsy ambony atsy ny tranoko ka tsy lavitra akory misy olona lefa kanamboatra amin'ny fiaranao eo ndao fa aza matahotra kanton'izay zazavavy zany marina ny volo lava amin'ny lantolanto ny akanjo tsy lava amin'ny roboka tsara ery tongotra toy ny tsy mandia tany toy ny anjely latsaka an-tany ihany koa izy ndray sarika dia sarika tomanofy ahazany mahita azy ato ano mipetraka ato amin'ity vavahady vy lehibe ty ve ie ary teny farafesina sy dridridroka be koa izany vavahady izany malalaka dia malalaka ny tokotany nefa dia feny bozaka maniry lava be tsy dia misy mikarakara angamba ny tanàna mandrosoa ary ianao tovolahy ato no misy mandroso ena raha matokely mba fahafandray izany trano izany mbola tsy nahita rafitra trano toy izao vato mifangaro ny tafo simenitra beton malama ny vodin-trano rehetra vody vato daholo ny tanàna voadidina tamboho avo dia avo ka hola tonga soa ianao ato ny efitrano fandraisako fahiny way malalaka sy madio ary vita simenitra malama ihany koa fa ny mahagaga dia reto seza sy latabatra be dehibe reto ary reto karazana voninkazo anaty vazo maromaro amin'izay ny tantahatra eran'ny vodirindrina ary toa variana be ianao mipetrapetra ary eo misy seza dia okaloha ty misy zava-pisotro arosoko anao ary vitivity ireny nangalanao azy tao izany marina raha hitako akory eny misotro anao ary ono a ianao anga tsy mba misotro fa zaharery ihany sotro efa mangitahita mafy ianao mbola ampiana ve sa oka izay fa ampy izay ka ay tena afaka hitaheta fa ono ahy mba iza moa ny anaranao mbola tsy nilazainao amanko ay ve volana no anarako volana volatsinana raha tianao ary kanto taonao ihany ny anarana zany ve ary ny anao kosa aloha mba izy ny andray tovinao anarako tovo tsy ratsy kosa zany zany ve sady tena tiako mihitsy fa mangatsika angaloha tovo toa mangofotra nefa jeriko anao zany mangatsika be ato aminao zany ve sady tianoko anaty fiarako ny blozonko ay okary aloha angalako lampa fa misy azonao tafiana tsy amin'ny efitrano fandriko atsy zay azafady rehefa sahirana indray tsy misy manahirana akory ka tsy ary efa naniraka olona namboatra ny fiaranao ay ie fa maro anganareo no miara-mipetraka ato toa tsy mahita olona hafa mihitsy nefa ohatra ny mangina be zay fitadabe miara-mipetraka ato dia any ambony misy azy saingy tsy mba tiany ny elingelena rehefa mialasa satriny izy ay dia misy mpanampy ray izay namanay atsy atsimotrano atsambadika atsy izy no mipetraka dia izy angeny nalaiko nanamboatra ny fiaranao ka sao dia ho tezitra eo ilay dadabe anareo raha mahita eto aty amin'ny faritra misy ange ianao izao aza matahotra fa ty amin'ny ifitranoko sady sika anie tsy manako taba azy sady dadabe indray raha nanoko izany tsy maninona mihitsy izy tia loatra mantsy dadabe fantany fa mangina rery ato ambany ato satria ny aza misy namana ary dia tena zazavavy tia voninkazo any ianao izany volany tsy
tsy mahasepitra be ve reto rehefa midina trano? Efa zatra ka. Mitangana nge ianao ampijereko zavatra e, ndao. Ohatray Manina? Mamanala be ne zany tananao zany e. Zany ve? Tsy mamangatsika nga ianao amin'ity akanjo manify ity volana. Zaza mbola tena mangatsika zany. Zany ve? Efa zatra ka. Efa zatra hoe aminao teo fa vorona ahy e. Tsy mba mahatsiaro mangatsika izany mihitsy na ririna na favaratra na inona. Zany ve? Mafy. Jereo reto sary eto an-dalantsara reto ane e. Jereo hitanao? Ty sarin'ny dadabe. Dia ilazako tsy ambaratelo ianao ritovo a. Ilazanao tsy ambaratelo? Ilazanao tsy ambaratelo hoe inona ry volana? Ty tanàna rehetra ty zareo mandova azy. Miaraka amin'ireo zavatra sarobidy rehetra ao anatiny. Ao ambony ao. Dia za se olona ho vadiko hiara-petraka amiko mandrakizay ato. Dia izay. Fa zaza tokana trano nga ianao no mandova irery? Manana ray tapo anankiray izay fa samy manana ny anjarany efa voalahatra izay sisy e. Dia anjara tsy azo itifirana ritovo a. Ary eo ray aman-dreninao aiza? Tsy miara mipetraka amin'ireo ray aman-dreniko fa taizandray be. Efa hatramin'ny fahakeloko mihitsy. Farany dia izao nalay ny ara-petraka amin'ny ato izao mihitsy. Oka nge fa asehoko anao ny sariko e. Ao ary? Antsy andraso eo fa aza manaraka aty ianao ka. Andraso eo vetivety. Ohatray. Mbola tsy tonga ny fotoana azonao hidirana ato. Efitrano fandriako mantsy ny ato. Ay. Dia ato koa ny tohatra miakatra any amin'ny dadabe. Ka sao dia manaitra azy koa ianao nge ka loza eo raha hitany ka. Eny ary. Zay dia miverina eo Zay dia miverina. Ty sariko fony 3 taona lasa zay ritovo a. Aiza hoe? Ahoana? Tena tsara zany sarinao zany. Zany ve? 20 taona tamin'io. Dia feno 20 taona zao. Omeko anao ty sary ty ho fahatsiarovanao raha tianao? Tiako fa sao matezitra ny dadabe anareo. Zay indray tovo. Ianao koa dia dadabe foana. Ento fa tsy maninona e. Tsy aloha ve hivoaka kely any an-tokotany any aloha sika e. Ohatra manevokevoka be ny fofom-boninkazo any. Toa tsemboka be tokoa ianao. Ndao ary e. Ary tsara rivotra irety aminareo ty zany. Sady mangina mahafinaritra. Matamana irety aminay ritovo e. Matamana vahiny. Ary fantatro tsara koa fa tianao e. Manampy ny asoan'ny voary io volana ambony io. Zany. Jereo anefa tsinana ny volana ritovo e. Oay. Eny tokoa. Tsinana ny volana. Vola-tsinana. Ary ohatra ny anaranao ihany. Volana. Ry. Fanakaiza. Volana. Aiza ianao teo e. Oay. Ro marik'oditra vetivety teo Tena mangina be. Sady mampatahotra ne izy zany e. Volana! Tsiry e. Fa taiza ianao teo? Toa tsy tazako vetivety teo ane ianao e. Teo ihany fa tsy tamin'ny masonao e. Nanao fangalam-pery zany sika? Nanao fangalam-pery sika. Ianao kosa. Fa tsy maintsy mifankahita foana e. Inona koa raha mampanahanao? Efa izay ny lahatra sy anjara ho antsika ritovo Volana. Sadako foana ny miaraka aminao eto e. Tsy te hisaraka aminao anefa manana andraikitra ka tsy maintsy mandeha. Zao ao aoriana miverina tiandray raha tianao. Tena tiako mihitsy ny fiverenanao ritovo Zany? Ary miandry izany fiverenanao izany foana. Za koa ny malahelo nefa maninona? Mbola tsy andro andro ritovo ny andro voatonay raha antsika mipetraka mandrakizay Tovo? Tena tia avy nefa ianao?
tianao ary volana, tianao raha vao nahitanao fotsiny. Ay, izay ihany no tiako eno ka za koa tianao. Zany zazavavy hafakely mihitsy anie, zazavavy hafakely mihitsy anie ianao ty volana e. Marina tsy toy ny manofo zany e, itony ilanao. Tena eto anilako any ao nefa ary tena ato an-tranoko fa tsy manonofy. Mbola ho tsarotsaronao tsara any aorianany teo baky ianao. Eny ary omeo lalana ary andeha. Mandeha any amin'izay ary sady efa vitan-drafatro koa izay ny fiaranao. Rafatro? Le mpanampina sy dadabe ka. Ay ve misaotra betsaka tamin'ny fandraisanao sy famonjena ary volana. Aza misaotra fa dia mandra-piaona dia tonga avasoro tovo a zandro tovo a. Tadidio fa nanome toky iverina ianao tandremo. Tadidiko ry volana, tsy maintsy miverina fa aza matahotra ianao, misy asa ataoko foana ty. Zay velomy volana. Velomy tovo. Tadidinao ny lalana? Tadidiko ka. Iny lalankely mazava iny foana no arahana dia tonga eo amin'ilay toerana misy ny fiaranao ihany. Tadidiko fa lasa. Eny ary e. Ohatra ary ty ny lambanao aloha fa saika nanaraka. Ohatra e. Eto ty fa tsy misy orakofako indray. Iny ary dia misaotra e. Misaotra. Dia mampamangy ao amin'ny dadabe anareo a. Soavadia tovo a. Tandremo manadino a. Eno a. Matoky anao a. Eno re. Mandra-piaona ary. Way, ary tena vita tsara ty ny kodiarana. Rehefa isana rehefa mipirina any amin'ny toerany daholo. Ary tena malala fomba izany olona izany a. Ty izaho dia tsy mba nisaotra azy akory na nanome vola kely. Afa-baraka. Aleo any amin'ny fiverenako atao izany e. Andeha aingana amin'izay aloha. Firy ary izao? Efa manome 10 alina tsara mihitsy kay. Sasaka ny alina. Inona koa izany? Alika mitomany valala. Ary toa misy feon-jazavavy mitoloko sy mitomany ihany koa. Misofoko ary ve ny diso fiaino? Volana? Volana ve izany? Hoy, fa maninona? Sa inona e? Aleo andeka. Toa tsy vitako ny iverina andray. Sady toa matahotra vetivety koa zany. Ohatra ny mampatahotra be ty toerany ty. Dia ohatran'izay ny fomba mifankahitany tamin'io zazavavy atao hoe volana io ry renina. Izay no fitantarany tamiko ny zavatra rehetra niseho. Mahagaga sady mahavariana tokoa. Ny afaka pitsona tongavany avy any no ny aonanay rola. Naseho any any sarin'le volana. Men'le volana anazy tany zany iny. Tena tsara ny le zazavavy. Zany? Mety mbola voatahiriny azy angambo izay ny sary ka eny ho ataonay iza moa. Nanomboka teo dia tsy nahandry andro tsy niandry alina mihitsy tovo. Nieritreritra foana n'le hoe volana. Indraindray raha mirediredy. Nampiantso lava mihitsy araka nandreraka mihitsy. Dia ny farany dia hoe hiary verina any zay rolahy jery azy kinanjo. Kinanjo dia tsy hafa ny verina tantsony hatrampo. Tsy hafa ny verina fa ny tena mahagaga dia tia izy ny voasolony sady tsy adino ny vetivety teo. Izany ny fitiavanako. Izay lavitry ny maso, lavitry ny fo. Ary toy miketsaka mora findrafindra ihany koa. Eny na izany izy ary renina. Zavatra tsy normalina mihitsy izany. Fantatro tsara raha itovo. Olona tokapo iny. Kely izay ary nataoniko inona indray? Dia nararina tetika an'izy avy eo e. Eno a. Narary? Narary endosy fanina lava. Lazainy fa tsy alana fofonjavatra hafahafa izany ny ao an-tranony hatramin'ny verenany avandry. Fofonjavatra? Eny e. Fofonjavatra? Fofonjavatra inona? Fofon'ireo voninkazo iny e. Ary fofona ranomanitra manara-damba be izany koa.
dia le fofona tany izany nanaraka azy hatratiako. Zay mihitsy raha ny filazany sady tsy mety afaka mihitsy ny le izy andro manalina. Mba hafa koa izany ka. Fa oviana aloha izany zavatra izany efa ela. Tamin'ny faraparan'ny volana desambra angamba izy izay. Tao anatin'ny fahavaratra be mihitsy. Ay, desambra. Volana jiontsika izao. Enim-bolana lasa izany izay. Ay ve voaingany. Voaingana ihany. Seritovo. Afaka amin'ny volana dia miditra amin'ny feno. Volatsinana sy feno mananako. Ary toa lasa poety vetivety teo koa ny ianao izany. Zaza mba gaga amina lasa nieritreritro amin'izany ka. Andao ody amin'izay fa hariva ny andro. Misy azy eo dada sy niny. Ndao ary. Indrina iny fa tonga le namanao sy le fofom-badiny. Izy izany. Reto e, reto amin'reto. Manao na daholo. Salama ka. Salama tsara daholo fa misaotra. Mahafinaritra kosa izany ko. Ka mipetrapetra ary. Eny ary. Tafaona soamatsara eto tsika efatra menada. Izy no feno na ifeno manana fofom-badiko ro zareo a. Feno manana? Feno manana no anarany. Ary naina aminany koa sy irenina raha izany. Fa hoana? Fa izy kosa ary feno no jerinamako a. Efatry ny fahazaza no mpinamana izay. Ary izato no irenina fofom-badiny. Dia faly mahafantatra anareo ary ahy. Zay kotoraka izany. Fa hono ahy. Inona ary ty mampianana sy mahagaga an'izay ty? Ohatran'ny olona efa fantatro maty mizely feno sa... Mbola tsy tany se mihitsy izy ka? Sa fantatro feno olona io? Tena tsy fantatro. Eny olona mitovy kosa angambany. Eno olona mitovy mihitsy fa miveriny se fa izandray ary ka? Eny ary ka samy maka toerana. Mino aho fa efa mba nazavazavainsehan'ny feno fomba eny momba n'le raharaha. Efa nampahafantariko azy ihany ka? Itovy moa izany ry feno dia tena hoe toy ny mpirahalahy amin'ny fanampatsianay amiko. Izy no tiako hanao vavolombelona amiko amin'io raharahana io. Dia manasa anareo roa izany izay. Zay fa mbola ho avy ny invitation. Zay izany ry feno. So tonga ny fotoana vao tsy teo indray fofom-badinareo. Nga efa zatra mametrapetraka toy izany izy io mametrapetraka mihitsy izy io. Ty vavalala izy. Lainga ny kambo izany feno fa aza zay teny mijery eo no enona fa olona io tsy. Olona mahinona nareo olona retoko. Eny vazivazy raha andalana fa tsisy atahorana izany fa efa milamina momba ny programa. Dia avy soma tsara ny raharaha tsy ho azo sampona. Eny ara dia atangana ny vera ho amin'ny feonantsika efatra menadako sy ny fankatiavantsika sa ahoana. Ary ho an'ny tokantrano vahoana rehetra. Eny eo. Ody lesy ritovo a. Mandroa ka manahoana lesy? Inona vaovaonala? Ay ve jery. Mandroa lesy ala? Mora hita kosa lesy le tranony lako. Ka manoana zato izy. Makamakaina nga izany sa? Makamakaina. Ay kosa. Avy ny vavaka. Ka inona lesy ny vaovao? Anatra invitation sa? Tsy zay fa mbola tsy vita lesy iny. Tonga mba hiresatresaka amin'ny lahy fotsiny. Tsika roa lahy elaela tsy nitafatafa rery zay. Marina mihitsy lesy izany. Saika hiantso alahy mihitsy aza nge io. Ay kosa tonga tsy natsona zany. Ty aloha raiso ary inona indray lesy ty? Io fa efa vonina eo fa nalana hetaheta kely fotsiny. Masaka lesy tsy misy za mantsy avy ny vavaka dia nisakafo ataondro tany andro feno vao nody ety. Tsy maninona lesy fa za koa le fa avy ninana. Lesy anambady elahy ty. Anambady lesy. Taizala ty mba neonanareo sy ireny iny. Ka zay sy irenina ne lesy ka mpiara-miasa. Mpiara-miasa? Nga moa mbola tsy fantatra elahy. Efa ela lesy mifankalalanay. Izy aloha zazavavy tsotra sady sarika. Tovy amin'ny feno zany? Fa miresaka feno any lafa ohatra misy zavatra manidikitika. Inona ty? Ary zay mihitsy zao no tena antondihako aty amin'ny lahy ty. Fa izy feno ary taizako mba nahitany lahy azy. Tany am-piangonana ny fankahitanay? Tany am-piangonana? Tamin'ny andro ny Pasika lesy. Zanaka dekoninao izy. Tamin'ny volana avril teo zany. Tamin'ny volana avril.
Fa hoana ity? Ka oatra mitovy be amin'ny volana nely ity ze sa volana ihany iny fa manany ihany fotsiny laha Tsy volana mihitsy iny fa afaka. ka tena mitovy letsy naseho any lahy mantsy le sarin'ny volana iny dia zay ny tena nahagaga. Eny mitovy ihany aloha izy roa. Zay ne nolazaiko tamin'lahy hoe sahala mihitsy izy mirahavavy ary samy kanto. Marina aloha zay. Ny fitovindry zareo mihitsy aza no tena nasarika avy hatrany tamin'ny feno. Tena nitsamboatra mihitsy anely ity tany am-piangonana natazana azy toy ny nahita ny volana. Saingy le volana naseho an'la tamin'ny sary lava volo be fotsiny fa le feno mitapabolo ohatreo ambony soroka. Zay fotsiny no tsy tovizany. Ka zay no nampianana be amaly tamintsika efatra menadaly eny eona teto iny dia saika lasalasa mihitsy ara mivavako lezy. Hitako saika hiteniteny foana mihitsy lahy tamin'iny. Zay no nampitandremako hoe fanoverin'ny lafaizan-dray ary nanapa-koaingana ny resaka teo iny. Ary so dia mba mpiavana kosa lesa zareo. Efa mba nahady adiny lava sa? Za kosa aloha mbola tsy nanadiady. Ataoko ahoana moa ny fanontany ny feno hoe manana havana tovovavy atao hoe volana ve nareo? Izy io mantsy tovovavy sendra hitako ndray hariva dia nambabony foko. Mitovy be aminao sy ny sisy. Fa ngaha kosa moa dia hitantara toy izany la fa tsy ho hainy lava iny hitondran'ny resaka arono ala izy. Efa niona tamin'ireo ray aman-dreniny ve la zany na hoe ny fianakaviany? Tamin'ireo ray aman-dreniny? Efa tany an-tranony aka. Ny sakafo tsy ndraindray ihany ary efa vitany ny fisehoanay. Kosa fa ary zareo mbola tsy nitantara tamiko ny lafim-pianakaviany. Sady natao tsotsotra lesy. Natao tsotsotra ny fisehoana. Izy mivady ray aman-dreny ihany dia zasy le ramanana. Ray aman-dreny fantatrao tanàna zay no tany. Fa na izany ary lesy rotovy tokony mba nahadiady any aloha laha raha mba hanambady zany. Ny rainy zao nefa nanadiady fony izay tazany niaraka matetika. Saharotony be Ravelonarivo ray ny feno le ty. Hitany lahy amin'izany hoe dekonina be mafana fo am-piangonana zany. Sady olona tsongon'olom-bola eo amin'ny tanàna. Tsy tiany ny azy ny zavatra manala baraka azy. Saingy ifeno mbola mangataka andro amin'ny tana fianarana fa tsy za mihitsy aloha. Zay no mahatonga anay andro aloha vao hanao ny raharaha. Ka ny aho mantsy ny ahiko dia ny fanontsona tampoka. Zany dia tena aiza lesy misy olona hitovy zany na bika na fijery. Zay mihitsy aloha mitovy mihitsy hoa. Ka izay fitovizana be amin'ny volana zay ve zany no itiavany lahy amin'ny feno Angamba. Ka maninona nefa? Ka maninona hoana fa tsy fitiavana ny feno mivantana zany ny alina fa fitiavana amin'ny volana ihany. Taratry ny endriny fotsiny feno sady akaiky an'ny laharaha teo. Asa resy. Laha ty koa ne mahita ho lasaina foana. Ka marina lesy zany ritovo. Fa inona nefa ny tsy niverena ny latany etsira be tsony. Ko efa hoe tsy afaka aho afa tonga dia nalefa ny talentany mazenga zay. Ka maninona raha zao elahy to zao makany. Zaho efa nahita ny feno ka ho aiza tsony. Aprafy amin'lahy. Dia adino ratovo tanteraka teo volana. Zay angamba lesy ny lahatra. Fity nofinofy. Tiako feno matoa hanambady azy. Izy ihany no anjarako Asany lahy lesy moko. So tsy tena fitiavana mantsy fa tarany fotsiny ka hanahirana. Mampikorotana ny lohako be koa laha zany ka. Aleo anjany resaka zany lesy. Tsy mampikorotana lesy fa mampieritreritra fotsiny. Manadiady zay tena ao anatin'ny fony lahy marina. Ka ela ve moa malala zay atao poko sa za tompony? Marina lesy zany ary azafady lesy raha nahatezitra ny lany teniko teo. Inona moa no mampatezitra amin'izany? Resaka ny tsika. Zay mantso ako. Aloha lesy avadika ny tafa. Tao misy olona mandondony zany. Oka hoe loha jereko. Ho avy ô. Ve tovo mandrosory voasaka iantsonao mihitsy aho zaoko. Manahoana aloha feno Manahoana tovo. Saika avy ny sakafo zao vao hoe andalo aty. Fa inona saika etsonao Hoe mba hiaraka amiko raha pitso maraina etsena raha tsy miasa asabotsy mantsy raha pitso. Etsena? Hiaraka hividy kiraro sy ravin-damba re. Hoentiko amin'ny raha nijery siren'io Ay ve. Ka mbola malalaka tsara ne ny fotoana Amin'ny taba-bolana ngely mariazy nefa ny akanjo mbola ampanjairinako. Ka dia taba-bolana ve dia anjaitra akanjo foana le olona ary feno Fa heverinao fa ny akanjoko irery angany zairinao ka.
efa misy betsaka talohako mihitsy tao, be zaitra be mantsy izay mpanjaitra zaiko. Nareo vehivavy tony koa ne be pitsopitso ny ery, indrindra ne rehefa hoe resaka fitafiana izany. Ka hono a amin'ny firy izany ianao no alaiko eto rapitso? Any amin'ny 5 andry, afaka ianao? Amin'ny 5? Eny nahoana moa tsy ho afaka? Tsy miasa rapitso? Iza moa no mahitako, so tsy afaka hiaraka amin'olona be pitsopitsony ianaoko. Zay ve dia abatesitra anao indray e? Ianao ty koa lamora toina? Fa hono a? Nga tsy ho dada sineny izay? I dada efa lasa nampiasana e. Nena amin'ny matory eo ambony ao fa manao tsy metimety e. Marary? Marary, mihetsika indray ngamba ny areti-poniko. Ohatray, fa misy inona? Vao naray taratasy avy any amin'ny dadatora Setarivo avy any Antsirabe ihany koa ry zareo e. Nga tsy lozy e. Dadatora Setarivo? Le rahalahy ny dada mipetraka any e. Tsy efa nilazaiko anao moa izay. Angamba fa tsy tadidiko. Angamba any Antsirabe ry dadatora Setarivo no mipetraka? Efa hatramin'izay mihitsy. Ay? Izy mikarakara ny tanyrazana rehetra any e. Izy ny torany vadiny. Tsy niteraka mantsy ry zareo e. Ay, zandry ny dadanareo zany? Zokony ka. Nefa dia izy roa lahy koa ny zanaka dadabe. Dia nahatonga taratasy hoe ahoana no... Hoe atao ihany olona efa madihana ny volavolaina tamin'ny herintaona e. Efa saika janona mantsy ilay iziko. Fa madihana? Ie, ho avy eto izy mivady amin'ny faran'ny volan'izao hifandinika. Dada aloha tsy mazoto mihitsy e. Hitanao ihany koa izy dia koniniko. Dada tony tsy mety fa tsy maintsy tanterahana hono ny afatry dadabe fony fahaveloniko. Afatry dadabe hoe ahoana? Hoe tsy maintsy finosin-damba isaky ny 3 taona izy raha maty. Ay ve? Dia any Antsirabe zany no atao le famadihana? Ana misy ny fahasan-drazanako. Ka atao kilazy inona koa tianao hoe angatsy loza. Famadihana ve ho loza e? Ka vao nahaino ny fahasan-drazana tsy maintsy isokatra neny dia valaketraka teo indraiko. Fa maninona e? Ferinaina amin'ny vola olany sa... Izay vola olany ve ao ny dada sy neninina e. Sady tsy misy vola miala paosy koa ne izany na ariary azy e. Efa misy fananana natokana olaniana manokana mihitsy na velan'ny dadabe natao faminosan-dambako. Ay kosa ve? Ka inona moa mahaferinayna amin'izany raha izany? Le fasana ivo mihitsy ny tena tsy tantiny e. Satria tsy maintsy ho finosin-damba koa le zandriko maty aoko. Zandrinao maty? Anga ianao fa manana zandro maty? Aza miteny mafy ianao so henoneny eo e. Tsy tiana miresadresaka an'izany. Izay no antony mbola tsy nitantarako anao hatramin'izay. Nefa na ho ela na ho aingana moa tsy maintsy mbola ho fantatrao ihany ny tantarako. Fa hoe ahoana ry feno a? Enao koa izato manaitra? Inona moa ny atataitrana an'izany e? Zava-marina sy misy nge izany. Nefa dia tsy misy afa-tsy izay mirahavavy rery. Dia zasy izako. Mirahavavy? Rahavavinao le izy zany? Rahavavy kambana amiko le izy e. Mitovy be amiko mihitsy. Kambana? Mitovy? Eno a, finona mataitra ny tovo e. Tsy zany fa tsy napoiziko hoe... Eny e, de fa maty zany io rahavavinao io? Matao anatin'ny fahatandrana izy e. Ndrisy. Satria vao 12 taona monja ny nandao anay izy. Namela ratra be tao am-poniny namozanay azy. Izay mbola tsitrana mihitsy hatramin'izaoko. Efa ela ngany. 3 taona lasa izay no nahafatesany. 3 taona? Raha tsy adiso iza no anarana? Ivolana ny anarany. Ivolana? Ivolatsinana? Ie, fa ahoana ny nalalanao an'izany? Kisendrasendra tonga tato an-tsaiko fotsiny. Nieritreritra hoe ny anao feno manana dia izy zany volatsinana. Izay mihitsy nanovan'ny ny anarany amin'ny rahavavikambany. Maty izy. Zao dia misy an'io famadihany io indraiko. Za koa aloha tsy dia mazoto amin'ilay izy mihitsy e. Fa maninona koa ary ty ianao e. Toa ohatry mivembena. Fanina nga ianao? Fa marary nga aloha tovo. Tsy maninona ka. Mipetra aloha mijaridina eo ianao e. Ie. Saizy ireo misiko. Eny hipetraka. Fa mba angalao raha mangatsika kely aloha azafady. Ndraso vetivety ary ahy e. Ivolana. Tena izy ve? Rahavavy ny feno. Kambana mitovy aminy.
Amin'izay any Antsirabe efa maty. Olona efa maty ve no niseho tamiko? Tsy mino an'izany tsy izy angamba. Tsy ary Misotranao. ary sao dia mba miakatra kosa ary nitositranao ty Nefa asa tsy fantatro. tokony mba hijery dokotera ihany ianaoko. Izay mihitsy angamba no atao ka. Misy ifandraisany amin'ny aretin-dohanao lavy koa ngambo izany. Angamba Mbola miverina foana koa moa ilay izy. Indraindray Asa mandramandra manana aretina rery tovo tsaby io lalina tsara dia ny zoko. Ny olona mitsabo tsy tapaka aza mbola tsy mahita mangirana indraindraiko. Raha izay zandriko izay ny ry tovo ka nampalahelo mihitsy. Herinandro fotsiny narariany dia izay vita. Tsisy azo natao tsoko. Zany ve? Tena tsy fantatra mazava hoe inona ny tena nahazo azy. Saika lasa dala mihitsy neneny. Nazako aza. Tena nalahelo mafy mihitsy. Toy ny bangy zany ny fiainako. Nefa tao ahoana moko. Tena mampalahelo tokoa izany. Vola be ny lany dada sy neny tamin'izy nararerinandro izay. Raha azo ny vidiana ny aina dia ny vidiany dada mihitsy ka. Zany vatana sy nazy zany vita sokitra tsara tarebe mihitsy. Sady misy fitaratra. Zay sisa no azony nataoko. Na zany na tsy zany nefa maty tsy verina tsony. Fahatsiarovana ny sisa. Fahatsiarovana marina sisa. Aleo andery feno. Efa nahazo aina tsara zany ianao. So mbola faniny an-dalana eniko. Mariny. Maninona aloha raha mijanona ka? Aleo andefa efa tsy maninona. Za tsy afa-mialeto amin'ny eny fa raha tsy zany na teriko mihitsy ianaoko. Tsy maninona fa inena azy ty tsy salamako. Zay fa lasa rapitso amin'ny sivy zany Eny miandra ny ao ato an-trano ahy. Inona reny tsara ny fotsy sa ny gris foncé? Le costard anaovana koa mantsy gris. Sa atao ny gris fotsiny raha fa fotsy ny lopaka. Aleo nga aloha antaniko irenina vao mividy zay tiany no vidiko. Sady za tsy dia malaky. Tovy aty. Allô? Manao narsia. Ahoana ina vaovao? Fa misy inona? Se koa tao manaitrako. Zao ve? Eny ary, ho avy eo miantso aho mitovy fa tsy aminy sady misy zava-dehibe ho lazainy ako. Zavatra inona indray ary zany? Totra ny hafahafa be izy nitiany tao anaty telefonina teo. Maninona ary tovy? Aleo aloha andeha hamonjy azy any. Efa nirava ny asa ihany koa. Fa misy inona lisy? Tena taitra mihitsy Tsy amin'ny forma lisy. Fa ahoana? Mbola le marara rendola avy ny teneny lahy ihany ve sa fanina foana? Ka maninona ny tsy mandeha manatona dokotera ary? Eny, ho any mihitsy aka. Efa niteny an'izany koa feno. Fa zao napitsako an'lahy. Petra aloha ela. Fa angala maiky. Za aloha tsy dia maiky. Petra ary aloha fa misy zavatra ho resako an'lahy. Eny ary. Tany amin'ny fianao ankeo lisy. Tsy salama ny reniny. Tsy salama? Ny antony dia fa nisy raha vavy ny feno efa maty hono. Raha vavy ny feno efa maty? Eno eno hoe fa toy izao ny resaka ny fanaovanay tao. Meno ny lary dia zay lesy zany ny resaka ny fanaovanay tao Ka ahoana ny eritreritra lalo momba an'izany? Le volana ve le hitan'lahy ve zany io sa raha ny fitantarany sy ny zava-misy aloha dia izao. Izy roa mitovy be dia be. Izany hoe misy itovizany be dia be izy roa
nefa betsaka ny fandrifinjavatra sy ny zavatra tsy mitombona ka tsy loko. Ohatra hoe inona zany ozy aza vao tsara mba tsy azoko le dinona ho teneniny. Ny ray olona efa maty, ny ray olona mbola velona, io le hitako. Oritovo ka so de mba matotoany kosa na ny lohany. Aza mirediredy eo izy a, tsy mino an'izany zavatra zany e. Betsaka ny zavatra efa hitako nefa tsy mampio e. Eny e, ka ny any zavatra lojika ihany ny fantatro. Olombelona nofo sy rano hitako sy miresaka amiko. Nandroso ranom-boankazo fanalana etaeta mantsy izy. Sy ny sisy e. Tsy zany rehetra zany no midikininy e. Raha tena niatra tamin'ny lahy marina le zavatra. Fa tsy matoky ave lahy aloha e. Nahoana moa lesy ny tsy atoky an'lahy? Ka efa inona sehoko an'lahy iny ny sary-pirofo zay mbola voatahiriko ihany hatramin'izao. Eny e, fa ny tantaran'ny lahy fotsiny kosa no mampieritreritra sy misy zavatra tsy mazava. Toy ny inona ohatra? Dinio tsara ny voalohany vao nahita azy aloha lahy de lasainy lahy fa toy ny tsy mandeha tany ny tongony. Eny e, toy ny mevaheva aloha ny fijeriko azy. Ny androko efa maizimaizina. Fa efa fandehany mihitsy le izy. Akoatran'izay tonga tao an-trano lahy, mamanala-be tao an-trano. Ny tanany nandray ny tanany lahy koa mamanala-be ozy lahy. Eno a, ny andro mangatsikako. Tao anatin'le trano mangatsikako tsy angatsika ve am'lahy. Nefa tadio tsara fa tsy rinona tamin'ny fotoana io fa fahavaratra. Manaraka izany, inona ny tsy nampidirany any lahy tao amin'ny efitrano fandrindry? Ohatray, zonenely ity zany efitrano fandriny io, isy zazavavy no tao. Ka so de nisy zavatra tsy tiany naseho any lahy na tsy tiany hitan'ny lahy kosa ary tao. Zavatra inona? Asa inona ny tiany lahy tongavany? Zao lesy ritoa. Za mino fa ivolana raha vavy ny feno hitan'ny lahy tany Antsirabe io, ary ny avelony no niseho tamin'lahy. Ataoko hoe adaly lahy ry jery ka ho tesitra. Nahoana no toy ny lahy hoe adaly e? Ka olona toan'ny lahy zao ve lesy ny tokony ho ino an'izany zavatra zany a? Satria efa betsaka no hitako sy efa nampiaika fa tsy nino toan'ny lahy zany koa ny ataloha. Sarotra amiko ny anao hoe avelony manome an'ireny sary ireny lesy. Eny tsy manome tsy ny an'ny lahy fa ny hevitra lahy zany de hoe ahoana? Hoe olona sendra mitovy fotsiny angamba? Hatramin'ny endrika sy ny tantara sy ny toerana ve? Eno a, betsaka no mitovy. Fifandrifinjavatra na raha tsy zany de ivolana raha vavy ny feno ihany io fa tsy maty izy fa velona ihany. Elahy indray zao no ataoko hoe adala ka mety ho sosotra angamba ny lahy. Maninona? Ny havany no efa milaza fa maty izy. Inona moa ny antony andraingany amin'lahy na amorona na loza amin'izany? Asa? Aiza moa no alalako sy tsambaratelo ny fianakaviany ihany? Ka nahoana moa no izao vao hoe lazainy fenoany fisian'izany ka? Araka ny efa teniny tamilako, tsy navelan'ireny noresadresahana. Tantara tia ny valona izy ka inona ny ray re? Tena tsy mazava mihitsy ty. Ka tsy hitako mihitsy ny izay tokony irariany loza an'ireny ny havany faty. Ny eritreritra lahy lesy nefa lasa loatra. Fa tia koa ny aloha. Amadika ny dadabe any feno any Antsirabe. Moa ve lahy fa mba nanontany hoe aiza ho aiza ho Antsirabe le fasandrazandry zareo. Ary amin'le toerana nandehanany lahy ve sa any akafa? Izay indray aloha tsy nanontaniako. Any amin'le toerana nandehanako anie tsy fasana fa trano e. Trano misy lakozia? Asa fa tsy nisava aloha. Misy varavarana, misy varavarakely tohatra. De tsy kosa ve amin'lahy? Ary iny ty mampianana ny lahy sy mampifandravandra ny lahy mandinika io e. Zay tokoa aloha vao mitamberina ato an-tsaiko. Ninona mitamberinao an-tsainy lahy? Mahafahafa n'le trano. Fa maninona ary le trano mba tantarao kely hoe? To tsy misy varavarakely na iray aza. Ary ny varavarana? Ny varavarana tokana ihany, le vao miditra. Inona tsara hoe lesy ritovo? Inona hoana? Varavarakazo sa fitaratra sa inona? Hazo? To asa fa to tsy tadidiko. So de mba varavaram-bato lesy zany. Zany ve tsy zany? Tadidio tsara fa azy ilozan'ny lahy mandinika fotsiny gagagaga eo lahy.
vato angamba ny vato ohatra ny vato tokoa satria vato sy biriky daholo ny rafitry ny trano. Izay no mahagaga vao nahitan'le izy. Mazava le zany ritova, ka inona raha ny eritreritra lahy am'izany? Tsy misy varavarakely le trano, fony zaza mbola misy irika kely na baravia hitazana am'mpikatra. Tsy fantatro. Amiko lesy de fasany io fa tsy trano ary fasany ilevena ny volana sy le dadabeany. Mbola manamafy sy manampirofo zany ireo voninkazo be dehibe mitandahatra hitan'la tao anatiny. Ny seza sy ny latabatra mety natao iandrasam-paty angambany. Zany ve? Zany na inona lazay lahy na inona de zay. Ka de ile volana rahavaviny feno efa maty any zany hitako. Izy mihitsy lesy oritovo antany sy fitoro tsara ne. Fa maninona moa raha andao iverina ny vetivety sy lahy mba ampazavany raha ty. Ho any Antsirabe ve? Fa ahoana matohatra vela? Awa. Am'izay hitan'la tsara ny marina. Inona moa no atahorako? Tsy te ho any fotsiny aho? Tsy te ho any la fa maninona, tsy te ahita ny volana. Tsy te eo amin'ntsony aho. Efa tsy niverina hatramin'izay aho. Eny ka fanambadiana tsiraikitra taminareo ve moa aratsy vefanana? Sa matahotra zao raha toverymanana so mahita azy ka malahelo indray de voatazona any. Hijanona any sa fa inona aloha ny teny an'lahy an'izany tsy elahy ihany ve no nilaza fa le volana efa maty io ka hijanona ho faty araka amin'ny any zay mihitsy aloha ny fahalalako fa ilanao sa raha tsy resy lahatra zay no ataoko hoe andao ary iverina any. Aleo ho any zany fa anakorotana lohako lisy manatsotraka ihany ko ny aretina ny lohako mahazo azy zany. Ny sary aza opitehako torako. Asa aloha lesy elahy ihany io ka elahy mahita izay ataony lahy. Miala tsiny raha nanahy fotoana anany keniko teo. Eritreritra mandeha ihany lesy ny elahy iny. Tsy tia azy tsony aho ifeniko. Raha mbola tia azy aho efa niveriny tany. Marina resy zany teo fitiavana io safidy. Fa tiandray misy resaka hafa. De arabaina de maharetatra amin'ny farany seha arahany zazalahy sy vavy. De misaotra lesy ritovy de manarako ny diana misaotra betsaka ry izy roa. Tsy misy fisaorana fa mirary tokantrano sambatra izy izay. Misaotra reta. Oritovo fa maninona seny tsy mba mandihy mihitsy arezy fena. Tsy afaka izy fa tsy salama ny reniny. Ka mitsangana lesy mandihy ndre mandeha niaraka tamin'ny renina fotsiny ve lesy lahy nandidy izay. Jereo fa be sipa be dehibe reo de tsy andihy mihitsy lahy. Ka moa lesy fa misy ina lesy ritovy sa tsy en forme la. Fa ina ary ty mandinika ny fihetsika lahy foana mantsy teo. Misy zavatra hafahafa mihitsy ao hatramin'ny oviana indray ty ohatran'ny mifanafy ny zavatra ty ary. Tsy misy ninina ho aho fa elako nofo ratsy fotsiny. Nofo ratsy? Na nofo niverina tany Antsirabe alina. Tany amin'le fasana ve? De ahoana ty ritovy? Na nofo aho hoe hoa natao mariazy fotsiny izay sy volany tany de zay ihany. Mariazinareo sy feno ngoa mba ny mety ho azy ny lanofo fa tsy hoe mariazinareo sy volana kosako. Za koa nge mba nieritreritra n'izany ihany. Ka inona indray mahalasa saina be an'lahy amin'izany? Tsy tiako fotsiny le nofy. Tsy azoko mihitsy fa maninona ty ritovy. Tsy tiako fotsiny ho aho. Allo zany ho fandora nga andihy de allo manala azy fotsiny fa tsy andao ary. Allo tovo. Ie, manahoana feno? Manahoana? Ahoana e? Inona ny vaovao no miantso aty am-piasana? Tsy misy vaovao ratsy akory ka fary dadatora sy tarifiny vady ny tonga ao. Tonga maly. Ay. Izy fivori-pianakaviana milahady zao aminay. De nasaindry dada ilazany ianao anatrikoko sady fakalalamindry dada to e. Ay ve. Eny e. Voaray zany fa ho avy Avy mivavaka zany de misakafo tonda aty aminay ianao eny e. Amin'ny roa ny fivoriana manomboka. Eno zay ary fa de mandra-piona feno. Mandra-piona? Eny ary de misaotra ny se tonga nanatrika an'izao fivoriana zao. Ka ngamba ho atomboka amin'ny fifankahalalana ngamba ny lohany resaka marina tokoa ka zato manatrika zato zao no ngiara setrarivo rahalako izy zany io dadatoan'ny feno zany izy
De zato kosa no ramatoa Ranoro vadiny. Zany vadiny. De izy mivady reo moa zany samy mipetraka any Antsirabe any amin'le tany-drazana ihany. Ampiro. De izy kosa moa zany de izy mivady no hitovy na i Ratovy Hermanana Jean. Fofombadiny feno izy zany. Le efa vita fisehoana ny lazaiko anareo iny e. Eny ary de faly malala anareo atompoko. Izay koa faly mahafantatra anao raha tena zava-dehibe zany. Ary mirary mba avitan'ny rahanareo aingana de aingana. Ny amako de izay ihany. Ka rehefa mazoto de tanterao faingana fa ny andrasondraso no mahela zavatra ary ny ela maharay roa anaka. Tena marina zany tompoko. Ka izay mivady de makasitraka makately le. Aizy indray no hita tovolahy toy izao sady avy ny volony indray. Izany indray ry dada toa. Be dehibe any tovolahy tsara e. Eny betsaka fa izy eo zao no fidiniko. Aiza kosa. Ka izany maro ny sakaiza fa iraha ihany no lasa tolatehezana ary ny fanahy koa no mahaolona anaka. Eny zany io ihany fa aleo ngamba aloha tohizana ny resaka e. Ka tsara ngamba raha raisin'ny jandroko am'izay ny fitenenana aloha sa ahoana. Eny ary tsy maninona e. Ka raha ny avy amin'ny fianakaviany iray ny feno de tena vitsy de vitsy aloha e. Azo misy zany. Izay mirahalahy de izay mirahalahy irery ihany no ray tampo. Izay mivady indray de tsy mba niteraka akory. Manateranareo taranaka faramandimby avy amin'ny ravelo mba amolavola ny taolambalo any aoriana any. Zany tokoa anaka. Manateranareo koa mba hitsiditsidika ny tanindrazana re. Eny re tompoko. Ary de misaotra anareo rehetra ny amin'izany teny zany. Teny feno fitiavana sy fankasitrahana be dehibe. Za moa tsy de mba mahay miteny loatra e. Ny momba andray aloha de zao e. Vato boribory, tsy ary ambony, tsy ary ambany, tsy dada, tsy nenitsony e. Ianareo zao no solondray aman-dreny. Tsy afaka hiamboarena sy voninahitra ihany koa fa zao tsotsotro zao e. Nefa de tianareo sy nakasitrahanareo ihany. Raha ny momba ny fanatanterahana ny raharana indray de ifeno no mbola mangatakandro amin'ny tany fianarana kely aloha. Ka momba an'izay indrindra koa zao nge ny eritreretiko anaka. Zany hoe rehefa nifandinika teto mantsy zay mivady de tsara ngamba raha tsy angatanandro ela loatra ny raharanareo ko. Ny antony mantsy de misy le fitenenana zay manao hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka e. Ary vidikaja vidimbo ny nahitra fa voninahitra efa tsy biky tsy atao patambary. Ka raha ny eritraeritra mihitsy zao de tanterahana alohan'io famadihana io izy ka asa ahoana ny hevitrao anaka. Eny fa raha ny avy amiko aloha tsisy olana ry izy mianakavy fa ifeno tsy fantatro. Ary dada aleo ry ny famadihana mihitsy aloha ny raharanay ka mba mingavanao re. Zava-dehibe amiko ange io dingana tsy maintsy tratrariko amin'ity taon'ity io e. Ny famadihana koa nefa voavolavola triky. Marina mihitsy aloha zarenao zany feno satria io efa andro voatonona tsy azo tohaina intsony sady manahirana koa ny anaka ny anendrika bitsoroa zany ravelo manahirana zany. Ka tsy olana amiko aloha zany fa ze eran'izy roa ihany ko. Rehefa ho atao voentsika foana io e. Aleo zay ry dada mba mingavo moa e. Fa rehefa zay ve ny tiany ravelo de aleo hijanona amin'izay fa ty famadihana tanterahana. Asako. Eny ary rehefa zay ny tianao anakako. Azafady re ry dada fanadinana treako farany ane io e. Mba ilaiko hoan'ny avoko ihany koa ioko. Eny ary re le retsy fa de ajanony kely aloha zany resaka momba ny raharaham-panambadiana zany fa aleo zany fototra momba ny resaka fahamonosan-dambotsika raha izany ko. Fa azafady raha tsy mahadisy ry izy mianakavy mba fitiavana te alala ihany ny ono rovina moa le famadihana zany no atao. Ka hiditra amin'izay indrindra tsika zao anaka. Amin'ny fa 1 ny volana oktobra ilay izy no atao ka. Ay. Ka tsy aloha nga andeha karakaraka feo atsika. Mipetrainao ry neny avy aloha ataoko zany. Finona tokoa feno eko ianao indray ary no hitsangana anao an'izany fa aloha ataony feno e. Mipetrahanao raha matora sofa ny resaka nefa vao manomboka mbola tsy vita akory. Ary eto ara ny resaka reo e. Ka izay voalazako izay ry tova. Ka amin'ny fa 1 ny volana oktobra ho any no atao ilay famonosan-dambany aminay. Any Antsirabe io de any no atao ny tantana rehetra. I tompokolahy anay Raivahatra Rivo, Raibe ny feno no finoson-damba amin'io andro io anaka. Sy ilay rahavavy ny kambana amin'ny feno, i tompoko 20 volana zany. Ka azafady aloha andraso kely kosa aloha raseta.
Ahoana nefa zay misy resaka sasany mantsy zay mbola tsy fantatro tovy mihitsy tsy mbola nampafitarina azy ka io no ny antony maromaro e ka tonga angamba ny fotoana tokony hampahalalana an'izany zao e misy zandro ny feno zay ry na raha vavy ny kambana aminy angamba maromarina kokoa e tsy nety izy io 3 taona lasa zay i volana no anarany milevina miaraka amin'ny raibeny eo izy ary tsy maintsy ho finosandamba miaraka amin'io andro io izy zany hoe izy mianaka zany satria sokatra raha teo moa zany ny fasany ay ve ka mialatsiny aloha raha ohatra ny hoe tsy niresahana hatramin'izay tamin'ny seza tsy de tatin-draso loatra mantsy ny resadresaka momba azy eny azoko tsara tsy de misy tsiny loatra akory dada ka izao e ny momba n'ireo olona ho asaina sy lazany zany akoatr'ireo fianakaviany dada aravahatra arivo sy neny raha omba de izay fianakaviandra matora soreninareo avy aty Antananarivo sy izay fianakaviany Seritovo ianareo no mahalala an'izany ny tany mamonina moa zany sy ny fiangonana de anjaran-dravelo mivady kosa no mandinika an'izany fa mba mila atao lisitra kely daholo angambo reo e de akinoko mitovy sy feno ny fanaovana an'izany sy ny fikarakarana ny inona moa ty izy taratasy fanasany invitation zay indrindra e de ahoana moa zany reo olona ny tanàna ka ny any tanàna indray de izay olona azo ilazana vava dy lazany zay tokony mena taratasy de omena zany hoe tokony anao lisitra ihany koa zany tsika sy anao angera izany anao lisitra sika e ahitana ny tena isan'ny olona sy ny taratasy tokony atonte de mahakazy any amin'ny tovy sy fenotsika avy eo fenotsika any sy hozaraina amin'ireo olona zay tokony omena azy re olona fa mety vitsivitsy ihany aloha fa tsy de hoe betsaka ohatrany aty no omena taratasy tsy de betsaka ka toy ny be ny tanàna zao de ny lehibe ny fokotany de ireo komity ohatra ny mpampianatra sy ny dokotera ary ny rasazy ny fokon'olo tanàna ray manontolo aloha de efa tsy afa-miala raha velo iny manodidina na tanandolo rehetra iny atreny soamanandaza andrano hira sy ny ao avy na ny karena re eny ka nareo moa no mahalala an'izay tokony ilazana mba tsy hahafabaraka atsika sady efa afatra dada raha teo koa moa izy ka tsy hitako firy zao lazainy fa zao ahy aloha eo amin'ny omby zao saika hoe omby firy aloha no kasaina vonoina ozy nareo ka omby telo aloha no meritreretiko hatramin'izao ka asa raha ho ampy zany omby telo zany aza iko tsy ho ampy mihitsiko zany hoe tsisy kisoa zany day aitoko moa tsy fantatry se mifady kisoa zahay aty ry se i dada moa no tena mifady kisoa daholo ny olona any ay ve fa ono aiza tsirabe tokoa moa no tena misy an'le fasandrazana za mantsy bakany indraindray teo aloha teo ay fa nga ny asa tany se sa ny asana mitahiraka tany teo aloha tam'le patronko taloha ay ve ka izao ka vao tonga eo atapo tanàna ny vinany kareny se de mitsofoka miakandrefana kely ihany teo aloha no misy anay ao amin'ilay tanàna atao hoe masindraitra se miakandrefana lavany ihany de tonga ny amin'ilay atao hoe Atanandolo de ao no misy ny fasandrazana Atanandolo iny Atanandolo somary eo amin'ny 10 kilometatra miala eo aminay eo masindray no misy azy be dehibe ny lalana sy sampanana mitsofoka miakandrefana any fa tsy misy tsy mahalala raha vao manontany fe sady lalana efa tena vita tsara mihitsy izy amin'izao fotoana izao fa hafa ny taloha mantsy fotaka mandrevo be ny makany raha vao fahavaratra tena tsy lasa mihitsy de nany amin'ilay toerana nalehako mihitsy ve tena ny mitsy zany ny fasana zao no tsy maintsy amboarina diovina tsara koa aloha alohan'izany famonosan-damba eny nijerijery matetika tany any aho teo aloha fa hatramin'ny tsy nahasalama ny ranoro no nazaiko nareo tao anaty taratasy iny aho zao no tsy afaka nielina teny intsony ka ahiko efa tena lava be zay nibozako toko tamin'ny-basanao zao na de tsy hitako aza tsy maintsy manakaramankizy lahy eny toerana eny hany aloha tsika izao anadio azy mihitsy ka raha izay ny toerana eny indray aloha tsy ahita olona eo ianao akory ohatray fantatro ihany ny trao mieliny eo momba ny fahasaniko tsao iny zany ry dada to eno tsao matahotra ny olona mampime ihany mime ihany efa tsy matahotra inona nga tsy raha re anaka
misy milaza fa manangatra hono ny toerany hoe misy matotomseho sy ny sisa sy ny sisy ye maheno mihira hono ny olona rehefa takariva iny indraindray de mahare mitomany ihany ko e sy fa ay ve misy an'izany ko e izao no izy raha ny tena marina de masiky dada fa avelony hoe tsy tiany manotanota fady sy ny toetra tsy mendrika rehetra eny isan-karazany ka raha vao olona manao vinanina zavatra tsy mety tsy sa manatony eny ary fantatry manodidina eny tsara zany tantara zany ka fa maninona raha olona manao zavatra tsy mety manatony eny ry tatatolo ohatrany hoe tsy maintsy misy zavatra mahazo inolinina loza tampoka miaritra aminy ko ay ve ye zay indray vao nalalan'izany misy koa nefa aloha raha hoe olona tiany ka mangataka tsodrano eny de hoe misy fahasoavana tadiaviny zany de azony koa hono fa asa aloha e gaga indray am'izany fity aloha ny kafe fa vita e io siramamy sy ronono ireo koa mofo e adray misaotra retsy fantatry ndry tsara le tena ombiazany dada to zany ke samy mandray ary samy mandray eo io re ataovy ranao misaotra fa sahirana nareoko ina mahasahirana io mofo mamy ry tova misaotra manangatra misy matoto ivolana de ivolana tokoa ve Andriamanitro tena vafa zany raha izany fasan'izany aloha no lazaiko an'se ohatrany tsy fasana fa mitovy amin'ny trano mihitsy zany mitovy hafa kely tsy misy mitovy aminy kosa aloha fa izy de miavaka mihitsy ka i dada ravahatra rivo mihitsy no nandrafitra azy fahavelony na ny vela na ny atiny briky sy vato atao iny ipetrahana mahalalaka be toy ny trano ny simenitra malama menamena tovo fa maninona ianao e jereo fa ohatrany malala ny tovo reto eno fa maninona tokoa se ry tova fa manino se oaitrena mitamoditra le zanak'olona aoloha any sorokely aloha ny akanjony finy fa so de mafana be izy aoloha sory angalora mangatsika aingana aloha reto aingana tsy hitako tsony se vonjena ka ampio ary reto tovo maninona rena lemo aloha ny lohany lemo aingana aloha tovo io fa miratra ny masony ka io fa naninona naninona tovo fa naninona ianao fa naninona ary feno safotra tsy natsiaro teny ianao teoko safotra zany ve zay mihitsy fa efa tsy maninona ve aloha se ary nga efa mpanao an'izany izy io ry sa maninona manana retina fanimpanina sy mararandro izy io fa mbola tsy torana toy izao kosa aloha ka tsaboy tsara zany aretinao zany anaka fa ratsy be nge zany eno tena manahirana ary so de mba nitositra kosa ary no misontra eno so de zany ka eny angamba tsy de fantatro loatra ty ary sotro ka manao efa tsy maninona tsy maninona ka zay ihany ay tena efa manahirana eny ary rehefa tsy manino se de aleo fahanantsika am'izay aloha ny resaka olona tovo ohatray jery ary tena variana be tsy mahita mihitsy enao zany andeo aiza izany ho any aminareo mihitsy no atondihako anatitra invitation ay kosa tonga de omeo eto zany fa sy indray ve no andehanana any an-trano any ka so tsy mety satria misy an'ireo ray aman-drenise ihany ko ne so de tokony mba ho any an-trano ihany ako tsy maninona fa tonga de meo eto iny ary amin'ny faraika amin'ny 20 ny volana oktobra le izy de any Antsirabe de ahoana lesy zany ry tovo any Antsirabe aiza hoaiza moa izy ty any andrefa ny vinany kareny tena any amin'le toerana nalehako mihitsy ry ty tena marina ve lesy zany ry tovo nivory zay tamin'ny lahady tonga ao ry dadatoan'ny feno le dadatoan'ny feno avy any Antsirabe de nifandinika momba n'le famadihana anao tao de ahoana ry ty eo vao no azavaina tamiko daholo ny resaka rehetra resakininy zany ry tovo nolona tsara fa toy izao ny dinika tao
Zay iny efa nilazaiko an'lahy. Nefa ninona filazany lahy dia tsy mino aho fa hoe avelony resaka tamiko Tsy mino asa maizina koa zany lahy raha jereko tsara. za ndray le resaka hafa. Mitovy daholo lesy zany samy zavatra tsy hita maso nefa inona. Fa ngala mieritry hoe mahita fanahy hita maso zany. Na fanahy tsara toy ny fanahin'Andriamanitra ray na ny anjely, na fanahy ratsy toy ny fanahin'ny Satana na ireo devoly, na koa hoe fanahin'ireo olona efa maty. Nefa misy izy araka ny finoantsika rehefa miseho. Ny fanahy izy tsy mba maty ny vatana sy nofo no maty, mody vovoka. Itoroteny ve nataony lahy sa lasa pastera koa hoe lahy? Tsy mitovy teny amin'ny lahy fa manazava ny zava-misy fotsiny. Sa mandreraka be mihitsy. Ny vatany volana no maty sy loha ary lasa vovoka, fa ny fanahy ny tsy maty ary ny fanahiny io dia niseho tamin'ny lahy. Dia izay le ataon'ny olona hoe avelona mahatontolo izy. Ninona iseho amiko koa ny fanahiny fa tsy efa lasa ny an-danitra ve sa? Fa elahy ve ny mandahatra sa mahita izay any ambadika any? Fa tsy elahy koa? Ka tsy tokony ino amin'izany zao fotsiny lasaiko an'ilay. Na ino elahy na tsy ino tsy vao elahy rery fa efa betsaka ary imbetsaka no efa nisy fisehon'ny zavatra toy izao. Be lehibe mihitsy. Velona aloha miseho isika malagasy. Fanahy iny ary fanahy mivezivezy sy miseho noho ny antony tsy fantatra. Ary tadio koa fahazo tsony fanahy. Afaka maneho koa izy. Fa sarotra be amiko ny andresy lahatra an'lahy. Izany ataoko hoe andao hiverina any tsika ahitana ny marina. Tsy verina an'izany ary ty. Nefa dia tsy maintsy ho any any alahy amin'io famadiana io. Eny. Lava lesy ny resaka raha ifandahatra momba n'izany eto ampovoana arabe eto tsika fa elahy koa ngamba mbola mety maimaika. Maimaika ihany satria mbola izaran'ireto invitation reto koa zao. Amin'ny manaraka misaotra fa voaray reto taratasy reto. Eny lesy fa zao. Ndray ianareo mivady dia ndray an'ireo ray aman-dreny lahy. Zay ary fa dia mampamangy any amin'ny renina any. Misaotra lesy dia mampamangy any amin'ny feno mianakavy any. Inona mihitsy ary ny tena marina? Olo-kafa sa le rahavavy ny feno? Ny fanahiny volana marina ve ny matoto sa i volana mbola velona no miseho amiko? Toa sarotra amiko ny iny fa efa maty tokoa volana. Ny fanahy no miseho tamiko ve? Avy aloha janonanitra nga fa mampiasa saina be aloatra koa izany. Ny fanahy na velona na inona zavatra efa lasa zany. Sy atotosan'ny rarahana sy feno zao no hivelona. Odor feno a! Feno a! De ary tsy misy olona ve ato zany nefa ny trano mivoha? Tsy misy mamaly mihitsy. Aleo raha nga tonga dia hiditra. Ary tsy ato ny hevitra fandraisam-bahiny. Any an-dakozia angamba. Andraso io jerena. Feno a! Feno a! Sa any ambony kosa? Aleo eo jerena. So dia mba matory eo amin'ny efitranony eo. Aiza moa le efitrano fandrinana? Itsy mitafitafy farafaranitsy angamba. Feno a! Feno! Tena tsy misy olona akory ato. Sady milamina be ny izany efitrano ato izany. Sady malalaka sy mazava. Ray, fofoninina koa ary izany ato izany. Toa fofona ranomanitra vava. Sady ranomanitra efa reko. Tena manentoento be ane izany. Taiza ary moa nefa nandrinesako an'izany fofona izany. Sady tsy ranomanitra fampiasan'ny feno aloha.
nefa ato amin'ny efitrano fandrinany feno ry ary inona koa itsy sary sary mipetraka amin'ny rindrina to sary mivolana tena le sary mivolana io tena mitovy tsy misy valaka aminy mihitsy saingy ty lehibe fotsiny ty le sary nomeny ahy sary tapaka hatreo amin'ny valahana tena izy mihitsy na ny akanjo ny aza sy volana le tsikiny badenina zany sady tsy amboka vetivety teo manofy asany masoko ny mandro roa kety amiko sady mitsika izy mietsika ny sary lasa dala ve to miova koa ny efitrano lasa simenitra hoay feno latabatra seza milahatra feno voninkazo to mamanala be tampoka teo ivolana hoay le fofony fanina tovo fa maninona ianao Andriamanitro tena torany tovo marina rano mangatsika aleo aloha karano mangatsika aingana ka de miverina aingana eto tovo io efa miratra amin'ny masony misaotra anao Andriamanitro tovo fa naninona ianao volana tsy reko tsara ny teninao ianao ve io tena ianao za ty ry tovo ifeno ihany ty ifeno eno tisiko aloha ty rano ty okazay fa naninona torana ianao teo torana eno ao aloha merena moramora zahy ary ndao hivoaka tsy andala-tsaratsy fa nangamba de badenina finona nefa nataonao ato amin'ny efitrano ny volana ato efitrano ny volana efitrano ny volana io ohatray fa ngatsy efitrano fandrinao moa io ny ahy itsy avaratra itsy vao avy nanadio sy namafatato aka narara loatra ny tsy maha eo anneny efa bobongolo mihitsy de nivato ny danadana azo rivotra rehefa eo mantsy neny tsy avelan'ny vavaina mihitsy kasikasi anatoko ve tao an'efitrano tao mantsy izy ny narary tao koa izy maty taono ohatray feno andao sika aloha hidina any ambany ndao ary tsy henoko mihitsy ny natonga avanao efa niantso ela ihany efa tsisy namaly zay no natonga hiakatra tany ambony ary nivery fa de natorobeny ianao kanjo tsy tadidinao zany le efitranoko zao nandro tao amin'ny dosy mety nandeha mafy be nga mandrano de tsy henoko ny antsonaoko mipetra aloha fa hono ary feno sary ny volana ve le hitako ao io le mipetraka ao tongo-pandriana sariny mihitsy io ary nataoko fa ianao mitovy be zay roa amin'ny ele kambana fa izy lava volo be fotsiny ka toy ny nandindona azy fa ray volana talohany nafatezana izy nakan'io sary io tsy mbola narary akory izy tamin'izany de no alehibe azy ny le izy io natao amin'ny efitrano fandriana io ny ray le kelikely kosa ny amin'ny fasana misy azy mipetraka eo andohan'ny vatapaty eo amin'ny rindriny mipetraka eo andoha amin'ny vatapatiny
le sary le sary any amiko zany le nomeny ahy sary tany am-pasana. Efa azoazo ve taotry ny mbola vavy ianao zany ka sao de tokony hinam-panafody. Any an-trano mihinam-panafody fa lasa iza tokoa aloha neny. Lasa eny amin'ny neny torasendry izy mba amin'ny dada Torasetarivo mitsidika sady nanaty invitation. Ahy moa mbola tsy lasa nidina. Raha mipitso manasa anao tokory neny ary isakavaty riva alohan'ny andehanany. Rariva? Ye, volana Oktobra amin'ny famadihana indray vao mionako. Eny ho avy any fa inona ny programantsika zao? Ho any amin'ny dada Toranjato anaty taratasy fanasana raha tsy vizana ianao. Tsy vizana aloha fa andao sady tiaka rivotra kely koa. Ndao ary ndraso akanjo vetivety aloha. Inona marina ary no tena mahazo ahy. Hatraminay tako any volana ny makatiny nahatsapako ny tenako ny ova sy hafahafa. Metomboka tamin'ny aretina andoha zany dia avy eo afanina. Zany aloha eo ihany fa tia nahazo atao hatramin'ny feno. Tena zavatra tsy mampino aho mihitsy. Manangatra marina ve volana e? Raha izany dia inona ny tokony ataoko? Za nefa tia amin'ny feno. Zay aloha dia azo tsapaitanany. Nefa iza ny miantso aho? Feno? Allo? Eny tompoko? Izy ihany tika? Ary eny tompoko? Ho avy azo dia izao? Misaotra ny any am-piasana no miantso. Asana misy inona nga? Andeha ho any Tamatave hono. Tampoka be koa zany. Marina raha tsy tampoka be koa zany dia andefasan'ny taleha zany. Tsara koa aloha ny andehanako misinda kely amin'izay mba makasaina. Na dia herinandro fotsiny aza moa mandinina. Asa roviana anao naingy. Feno Feno. Tovo, fa misy inona manaitra be anao e? Maika fa misy namako mpiara-miasa miandry ao anaty fiara ao. Andeha zao izahay ry Feno. Andeha? Ie, andeha ho any Tamatave. Fa ahoana kosa zany tia tampotampoka be zany? Tena tampoka mihitsy le izy. Vao anykeo any nalala fa tsy maintsy manaingy izao zay. Dia ahoana? Ahoana moa fa herinandro zay no any. Herinandro? Misy asa tsy maintsy hijanonana herinandro ny any. Dia ahoana ianao tsy deo amin'ny forma tsara tiako? Efa netiko daholo aloha ny fanafotika. Tandre maro tsy hohanina tsara ko. Eny zay, hohaniko fa aza matahotra ianao. Fa hono a? Ao ngany eny? Tsy misy oro zareo ka. Ay. Dia mampamainga any aminy any ary. Zay fa lasa aloha. Velao ny Feno. Mandram-piona dia mitondra voandalana. Manao ny Feno? Andray koa zany atairako hoe ary tsy hitako mihitsy manao ny jery. Manao andeha tsena nga izany? Ie, metsena. Ka inona ny vaovao Feno? Nga mbola tsy tonga ihany to? Mbola tsy tonga e. Herinandro mantsy izy voany. Ngamba latsinaina ano any izy vao tonga. Ay, nire mandeha zay mantsy izy mba niantso anaty amin'ny telefona. Ay ve, voany keo zao niantso azoko. Nantana momba ny fahasalamany. Iny ihany mantsy ny tena tsy mampandra ny saiko. Raha sendrin'le mitondra fiara iny izy mifanina ohatr'ireny, ngamba dia asa. Fa nga mbola fanina matetika ihany izy iny e. Izay izy safotra tao aminay izaiko. Tamin'le fivorim-pianakaviana. Taty aoriana voaingana mihitsy. Zao varinanandro tao amin'ny dosy. Tsy raiko akory ny dirany tao ambony sy ny akarantany ambony. Efa nikika izy vao taitra ny azakazaka niakatra. Tia izy efa nidaraboka tsy niatsaro tena teo tokony ambaravarany tompoko vahavolana no hitako. Tompoko vahavolana? Le ravavinao efa maty moa zany? Tsy efa nitantarainy tovy taminao? Efa nitantarainy tamika. No veriny fahevitrany fandriko ny dia tao izy niditra. Dia asa izay nahazo azy tao fa dia fanina safotra tao indray. Loza koa zany. Mampanahy mihitsy ny aretin'ny tovy iny. Zay na maika
na amin'izay dokoterako. Ka angamo izy tsy efa manoto retimanga. Efa manao ka. Mino aho fa tsy maninona ntsony izy fa aza be heritieritra ianao e. Raha mbola tsy amin'ny forme izy efa niteny tamiko. Zay aloha fa lasa kely fa mbola maimaika ary feno. Ie, ary voarena invitation. Voaray fa misaotra betsaka. Dia manantena fahatongavanareo. Ho avy fa aza matahotra. Allo lesy jery. To hofangahy fa tonga sady alazany. Tonga maly talata. Kosa ka ahoana nizotra tsara ny asa tany sa Nizotra tsara ka. Nafinaritra lesy. tsara kosa zay. Dia manatena voadalana zany lesy. Zay. Efa ato mihitsy. Kosa ary amin'ny forme tsara elahy zany zao. Amin'ny forme tsara mihitsy aloha e. Fa ona ahoana ty? Mifankahita teny an-tsena tokoa aza sy tamin'ny Zombato. Ahoana koa zany hoe sarotra elahy tao trano zany fa sady ohatran'ny tao amin'ny efitrano volana. Fa ngany tantarainy anareo? Nitantarainy tamin'ny ambangovangony fotsiny aloha. Dia tsy haiko mihitsy lesy. Zavatra hafahafa no nitranga. Zavatra hafahafa aminareo tombo. Aleo rehefa mihona sika mitantara ny lahy. Afaka makany amin'ny lahy raha pitso raha tian'ny lahy. Tsy maninona ary. Miandry ny lahy? Ny hariva sa ny hariva sady mba maka ny voandalanareo koa lahy. Zay ary fa dia mandra-peona lesy. Eny mandra-peona ary. Ny farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ny ilay tantara no soratan'ny razanabary vao Angilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fitiavan-dolo. Ireo nanome aina ny tantara Vantsoa, Ange, Vola, Lanto, Lido niaraka tamin'ny Faly, Sinaizy, Rakoto, Brno, Arsène ary Ariva. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjaroliva ny nanatodosy.